fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky enoka sy ireo anjerinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay. Dia tonga eo amin'ny fotoana izay ahafahantsika mitafatafa sy manohy anareny fandraharana omaly ireny eto amin'ity fahita lavitra ity indray sika amin'ity ora ity miarabanao izahay ary dia ampifaliana no androsonay ao anatin'ny tokantranonao ary marary ihany koa izahay ny anananao fahasalamana tanteraka ao atokantranonao enganeny avondrindra hitantsika mandrakariva ny zavatra izay oresahana eto androany dia mbola makasika ny zavatra tokony ho ataontsika manoloana an'izao zava-misy izao satria ny zavatra rehetra izay mitranga dia tsy maintsy atrehana avokoa ary ireo zavatra mitranga rehetra eto ambonin'ny tany ireo dia efa voalaza ao amin'ny boky faminaniana avokoa na voalazan'ireo mpaminany izany. Ny mpamonjy dia nanambara ao amin'ny lioka toko fa 120 andin'ny fahafolo sy ny fa 120 hoe isy firenena hitsangana amely firenena ary isy fanjakana hitsangana amely fanjakana, isy horohorontany lehibe sy isy mosary ary isy arety mandringana any amin'ny tany samihafa ary isy zavatra matahotra eto ambonin'ny tany. Dia voalaza eo amin'ny andininy fa 520 sy eo amin'ny andininy fa 920 hoe ety ambonin'ny tany dia isy fahoren'ny firenena amin'ny fahaverezakevitra ary horeraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra hitranga. Izay no zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Misy ny arety mandringana eraky ny firenena rehetra, reraka ny fon'ny olona miandry izay zavatra hitranga ary matahotra avokoa ny olona eran'ny firenena. Misy fahaverezakevitra lehibe eo amin'ny firenena sasany satria nandringana olona maro ilay valanaretana rehefa nandalo teo amin'ny firenena izay nolalovany. Engane ny firenentsika malagasy tsy ho isan'izay isy oringana fa samy hovovonjy avokoa ka manoloana n'izany zavatra mampatahotra izany indrindra dia ilaitsika ny miatrika amin'ny fasahina ary ny mpamonjy dia niteny hoe aza matahotra na hoe aza mitebiteby. Ny olana tsy maintsy misy rehefa mandalo dia tsy maintsy atrehana fa tsy azo itsoahana. Betabe ny olona no mitsoaka satria matahotra ho faty ary ny fahafatesana ny tena atahoran'ny olona indrindra eto ambonin'ny tany. Ny fahafatesana dia misy fanahy miasa ao ambadiky ny fahafatesana ary eo anatin'ny arety mandringana tahaka izao dia misy fanana fahafatesana manaparitaka an'izany arety mandringana izany. Tsy hoe isika olombelona no nitondra ilay fanana fahafatesana fa ilay fanana fahafatesana no efa tonga teto ambonin'ny tany dia nanateraka ny asany. Rehefa nazavaiko teto omaly izany. Omaly ihany koa dia niresaka tamintsika ny zavatra lehibe voalohany izay tokony ho ataontsika tsirairay avy izay mijery n'ity fandraharana ity manoloana an'izao zava-misy izao araka ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 1:20 dia nambarany tsara manomboka eo amin'ny andiny voalohany fa ny mitoetra ao amin'ny fieren'ny avondrindra dia mialoka ao ambany elatry ny avo indrindra. Ary voalaza eo amin'ny io bokin'ny Salamo fa 1:20 io
eo amin'ny andininy fahadimy sy ny fahenina hoe tsy atahotra ny oroorony ny alina ianao na ny zanatsipika mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatavonana ary na de misy arivo aza lavo eo anilanao ary iray alina eo akavananao dia ijery maso fotsiny ianao fa tsy hiatra aminao izany. De voalaza eo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo eo amin'ny bokin'ny salamo hoe satria izao no niraketany fitiavana dia amonjy azy aho, anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Amin'tika teny DM dia nanjarina fantatra ny anarako izy izay novaky ny teny eo. Anisan'ny zavatra lehibe tsy afa-misaraka amin'ny fivavahana ny fiantsoana anarana ary zany na tonga mpamonjy ny teny hoe raha mangataka zavatra amin'ny iray amin'ny anarako ianareo dia ho ataoko zany. Ary izy ihany koa rehefa nampianatra ny mpianany mba hivavaka dia nanasongadina ny anarany avo indrindra ka nahatonga anazy teny hoe rehefa mivavaka nareo dia ataovy hoe rainay izy any an-danitra ho masinina ny ilay anaranao. Takina tsara ao anatin'ny fivavahana sy ny fandoliana amin'ny avo indrindra ny fiantsoana an'ilay anarany voatokana ary ny olona tsy mahafantatra ny anarany nefa hivavaka aminy dia misy zavatra lehibe banga eo amin'izany finoana sy fivavahana arahan'izany. Ny voalaza ao amin'ny Joela 7:15 de hoe amin'izany andro zany na iza hiantso ny anaran'ny avo indrindra dia ho vonjena. Ary voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:4 hoe ary tsy misy famonjena any amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa nomenany olona zahoana famonjena ety ambanin'ny lanitra. Ny fivavahana de tsy afaka misaraka amin'ny fiantsoana anarana ary ny anarana izay ankinany famonjena dia ilay efa narahany zanak'Israely sy efa nivavahana. De io apotra eo amin'ny écran io tsy mampaninona anay mihitsiny ny mamerina anio anaran'ny avo indrindra io mba ho fantatritsika izay mbola tsy mahafantatra. Ary marianay hatrany fa ity boky anaporofonay ny anaran'ny avo indrindra aseho amintsika eo amin'ny écran ity dia ry zareo teo anivon'ny finoana romanina no namoaka anazy. Ao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe ny tantara famonjena ao amin'ny testamenta taloha dia ao amin'ny pejy 700 io ahitana ny anaran'ny avo indrindra azavain'ny zareo io araka ny fanjavana omeny eo ambanin'io cadre misy ny anaran'ny avo indrindra io de resahan tsara eo hoe io amin'ny taretsoratra hebreo io ny anaran'ny avo indrindra de azavainy eto amin'ny ilany ankavia eto hoe io anaran'ny avo indrindra io no nitenenan'ny Mosesy faraona rehefa niteny tamin'ny farao izy tamin'ny fotoana nitenenan'ny Mosesy sy Arona tamin'ny farao. Mbola azavainy eo ambany eo amin'ny ilany ankavia eo ihany koa hoe amin'ny teny hebreo io ary io ny anarana ny vavahany zanak'Israely io amin'ny teny hebreo io. Raha milaza amintsika ny voasoratra ao amin'ny salamo faraky amin'ny 7:4 tapany farany hoe anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria nanjarina halala ny anarako izy. Raha milaza an'izany eo amin'ny bokin'ny salamo dia tsy mahafantatra akoatra n'io anarana izay aseho amintsika io ry Davida izay nanoratra betsaka ny bokin'ny salamo. Raha milaza ihany koa ny mpaminany Joela ao amin'ny Joela 7:5 hoe amin'izany andro zany na iza hiantso anaran'ny avo indrindra de ho vonjena dia tsy mahafantatra afa-tsy io anarana aseho amintsika eo amin'ny écran io izany mpaminany Joela izany. Raha milaza ny apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:12 hoe tsy misy anarana hafa zahoana famonjena ety ambany masoandro dia io aseho amintsika io izany anarana tokana azahoana famonjena izany. Ary raha nilaza ny mpamonjy rehefa nampianatra ny mpianatra hivavaka hoe rehefa mivavaka nareo dia ataovy hoe rainay izay any an-danitra ho masinina ny ilay anaranao dia tsy misy akoatra n'io anarana io izany anarana nasain'ny mpamonjy ho masinina ao anatin'ny resam-pivavahana sy ao anatin'ny fiangonana izay misy mpivavaka. Nofohanan'ireo fanjakana romanina fahiny tamin'ny andron'ny amperora romanina sy no enjehany ary no vonony ireo fiangonana sy ireo apôstôly
sy ireo nandimby ny apôstôly izay nitory an'io anarana io de nosolony an'ireo anarana diso tafiditra tao anatin'ny baiboly ireo io anarana io ka mitoerana rehetra atao anaty baiboly zay tokony isy an'io anarany avo indrindra io dia efa nosolony an'ireo anarana diso isan-karazany ireo ary izany dia natanteraka lay faminaniny ao amin'ny Mateo 7:20 manao hoe ho hitanareo hitsangana ao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana nampilazaina ny Daniel mpaminany. Eketsika rehetra fa soratra masina hitoerana zavatra voatokana na zavatra masina ny baiboly fa nisy famarinana nesorina tao amin'ny fitoerana masina ary nisy fahavetavetanana tsofoka na amin'ny dikateny sasany de hoe zava-maharikoriko de ireo anaratsampy nampidirina ao anaty baiboly ireo izany fahavetavetana na zava-maharikoriko nampidirina ao anaty baiboly izany na natsofoka ao anatin'ny fitoerana masina. Tsara ho fantatsika rehetra izay mitady famonjena izany zavatra hoentina izany ary de manaporofo ny fahadison'ireo anarana tafiditra ao anaty baiboly ireo ry zareo eo anivon'ny finoana protestanta malagasy raha namoaka nyity baiboly dikateny fanitsiana fahenina izay eto ampelantanana ity ka ho vakina amintsika ny eo amin'ny sasiteny ao amin'ny pejy 7 ao amin'ity baiboly dikateny fanitsiana fahenina navoakan'ny fiangonana protestanta malagasy ity. Eto ambany eto de azavainy tsara hoe ny hoe Jehova izay hita ao amin'ireo fandikateny rehetra teo aloha dia tsy notonon'ny jiosy izay tompony teny fa vokatry ny fahadisoana teo amin'ny famakina ny soratra hebreo ihany izany. Zany hoe mazava be sady miteny izany porofo hoentinay nalaina avy tao amin'ny baiboly dikateny protestanta malagasy fanitsiana fahenina izay seho amintsika ity fa ny anarana Jehova de tsy notonon'ny jiosy izay tompony teny fa vokatry ny fahadisoana teo amin'ny famakina ny soratra hebreo ihany izany ary manamafy amin'izany zavatra resahany zareo anivon'ny finoana protestanta momba ny fahadisoan'ny anarana Jehova izany ry zareo eo anivon'ny finoana témoin de Jehova atao anatin'ity boky mitondra lohateny hoe ny fomba fanjoikevitra avy amin'ny soratra masina atao amin'ny pejy 9:200 eto amin'ny tapany ambany eto dia azavainy tsara eo hoe nahoana mo ireo fandikateny baiboly maro no tsy mampiasa na tsy mampiasa mihitsy azy ilay anarana manokana amin'ny avo indrindra de eo mitsipika mena efa marianay ao anaty tsipika mena ireny ny zavatra tianay ho aseho amintsika lazainy eo hoe ratsorina ny hoe Jehova dia tsy misy ifanitsiny amin'ilay anaran'ny mpamorona izay nampiasaina tao amin'ny teny hebreo marina sady miteny tsy de mila azavaina ntsony izany porofo rehetra aseho amintsika izany. Amin'izao zava-misy tonga eto Madagasikara izao nefany dia ilaitsika ny vahaolana mahomby ilaitsika ihany koa ny zavatra azo ampoka ny voalaza ao amin'ny baiboly izay nampanantenainy avo indrindra fa izay rehetra mialoka aminy dia mialoka ao ambany fiarovana ary izay rehetra mahafantatra ny anarany dia hoasandrany any amin'ny afo iankinan'ny famonjena sy ny fiarovana anao ny fahafantaranao anio anarana io. Andehantsika hijery vetivety tantara faharoa toko fahafito tantara faharoa toko fahafito andiny faharoambe folo ny soramandry de toy izao ny valo ny vavaka nataon'ny Solomona andiny faharoambe folo sy ny manaraka ary ny avo indrindra niseho tamin'ny Solomona noho ny alina ka nanao taminy hoe efa reko ny vavakao ary efa nifodiko ho ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra koa indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranonorina latsaka na asaiko mandany ny tany ny valala na anaterako arety mandringana ny oloko raha ny oloko izay nantsoina tamin'ny anarako no avy aneritena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony de hiaino any an-danitra aho ka amelanelony ary asitrana ny taniny ary izao de hiratra amin'ny masoko ary ny sofiko hiaino ny vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity fa efa nofidiko sy no amasiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay. Enoi tsara matetika manko
ampiasain'ny mpitondra fivavahana isan-karazany io teny nomeny avo indrindra Solomona io. Mpanjaka Solomona no niresaka tamin'ny avo indrindra tamin'ny fotoana io, fa tsy mpitondra fivavahana amin'izao fotoana izao, fa raisin'ny mpitondra fivavahana kosa ilay teny nomeny ny avo indrindra Solomona mpanjaka dia ampiasainy, satria izay no ao anaty baiboly. Raha iverenantsika fotsiny zany Solomona mpanjaka izany dia nanorina ny tempoly izy, ny tempoly tao Jerosalema, ary notokanana izy rehefa vita dia napetrany tao amin'ny tempoly io ny anaran'ny avo indrindra, ka nahatonga ny avo indrindra iteny hoe zao dia hiratra ny masoko ary ny sofiko iaino izay vavaka tao amin'ity trano ity, fa efa nofidiko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay. Napetraka Solomona tao amin'io tempoly io anaran'ny avo indrindra izay aseho aminareo io. Tsy Jehova no napetrany tao, tsy ny anarana hoe Jehova na lay anarana tsotsika hoe Andriamanitra na ny anarana hoe Jesosy, tsy izay no napetrany tao, fa io anarana io. Dia hoy izy tamin'ny Solomona hoe raha ny oloko izay nantsoina tamin'ny anarako no avy aneriteny, zava-dehibe mihitsiny zany atao hoe nantsoina tamin'ny anaran'ny avo indrindra izany. Ka isika malagasy dia tsy ny anaran'ny avo indrindra no antsointsika sy andoliantsika, fa ny anarana hoe Jehova sy Andriamanitra, nefa anarana diso sy anaratsampy avokoa izany antsointsika izany. Ka manomboka izao mijery an'ity fandaharany ity ianao dia io apotra amintsika io ny anaran'ny avo indrindra. Ary raha manam-pahefana ianao mijery an'ity fandaharany ity dia aparitao any amin'izay manam-pahefana namanao izany zavatra resahana izany, fa mila an'izany izao firenena malagasy izao. Mila n'io anarana io ny firenena malagasy manomboka any amin'ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy, hatrany amin'ny sefim-pokotany sy ny lehibe rehetra izay manan-draharaha ao amin'ny asam-panjakana, dia mila an'io anarana io, satria ny malagasy ry havana izay manaraka n'ity fandaharany ity maro amin'ny malagasy ny tsy mahafantatra fa ny malagasy sy ny razambe amin'ny malagasy dia hebreo 100 isan-jato. Manana porofo be da be momba an'izany izahay fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay, saingy tsy ny maha-hebreo na ny maha-jiosy na ny hoe ianao jentilisa na ny hafa hebreo, tsy any amin'izany ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay fa any amin'ny fahafantarana an'io anarana io. Ary zany na tonga ny Paoly iteny amin'ny Romana 7:21 sy manaraka manao hoe fa hoy ny soratra masina, tsy hisomenatra zay rehetra mino azy na jiosy na jentilisa, fa iray ihany ny mpamonjy azy rehetra, sady manan-karena homena zay rehetra miantso azy izy, fa izay rehetra miantso ny anaran'ny avo indrindra no hovonjena. Na jiosy isika na jentilisa isika dia tsy any amin'ny mahajiosy sy ny mahajentilisa no nanankinana ny famonjena, fa any amin'ny fiantsona ilay anaran'ny avo indrindra. Manomboka izao, diovo ny vavanao, diovony ao anatin'ny fonao rehefa mivavaka, ka aza manonona n'ireo anarana diso ireo tsony fa io aseho anay aminao io ny anaran'ny avo indrindra izay tokony ho antsoina ho an'izay mitady famonjena. Lazaiko hatrany fa raha io no antsoinao dia mandositra io valana retina io, satria tsy zaka n'ilay fanana fahafatesana izay mitondra ny valana retina io ny fiantsonao sy ny fanonanao an'io anarana io. Ary na inona olana misy eo aminao, na sendra marary ianao miaino an'ity fandaharana ity, na misy olana faran'izay sarotra ka miantso an'io anarana io ianao dia ho tanteraka aminao ilay teny voasoratra hoe amin'izany andro zany na iza iantso ny anaran'ny avo indrindra dia hovonjena. Manapetra ny fotoana ahafahanay mitondra fanjavana eto amin'ity fahitalavitra ity izay no azo ambarandroany. Rampitso indray manohy ny fanjavana, mametraka mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy Illuminati, ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Ny zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny pokony enoka sy ireo anjery-nidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 2:4.
fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora, ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay.